Zay ny siapierina omby fa iresaka fanondranana tsokosokony sokatra kosa sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia zana tsokatra hatrany amin'ny 4 isa tany no saron'ny gendarmerie-pirenena avy ao anivon'ny compagnie aéroport teny Ivatoteny omaly alina lehilahy iray no fantatra fa nitondra ireto zana tsokatra ireto ao anatin'ny kitapo ary vantany voatonga ny mpitandro ny filaminana ny rifatra nitsoaka ny lehilahy ho arahantsika an-tsara ny fanazavana mirakitra izay. Toerana iray tsy alan'ny fikasana fanondranana antsokosoko sy fanaovandreo olon-dratsy izany fikasan-dratsy izany ny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Andro manalina no mandeha manao fisafona ny zandary miasa eny an-toerana ka hitambokany hatrany izany. Omaly alina dia zana-tsokatra 420 natao tao anatina sakosy no sarin'ireo mpitandro filaminana teny an-toerana. Omaly tokony tamin'ny 7 alina zany rehefa nanao fisafona izay eto amin'ny gendarmerie eto amin'ny aéroport Ivato dia sendra olona iray mitondra sakosy hiakatra mihazo ny frais. Rehefa nahita ny fiara entiny moa zany olona io dia nitsoaka fanajanony kosa ny entany. Rehefa natao ny fanarahana dia tsy tratra intsony satria nahazo ny tambary mipita ny amin'ny sambilo iny ny direction. Fa rehefa nasavaina kosa ilay sakosy dia nahitana zana-tsokatra miisa 420 dia ny famotorana moa zany mbola mitohy mba ahafahantsika mamongotra hatrany amin'ny fotony amin'ny fanondranana ny harem-pirenena amin'ny tsara zarina. Mazava ny tenin'ireo mpitandro filaminana manoloana ity fahatratrarana sokatra ity fa nokasaina ahondrana antsokosoko izany saingy ny toerana saika andefasana izany dia tsy voafahatra mazava noho ny tomponantoka tafatsoka. Efa nisokatra kosa ny fanadidina sy ny famotorana entina indrindra isamboranareo olon-dratsy tafiditra ao anatin'ity raharaha ity. Momba ireo zana-tsokatra kosa dia fantatra fa iray amin'ireo karazana ahina olona ny tamingana eto Madagasikara ary ihany koa arovana manokana mihitsy ireto sarina tetsy Ivato ireto.